Zao ny fitondram-panjakana te hanadio tena ary te hanilika an'izao raharaha zao amin'ny olon-tokana. Tonga de itsiko hoe hanilika an'izao raharaha zao amin'ny ministra. Tsy ACM io, tsy ministra io, fa ny fitondram-panjakana ningahy Andry Rajoelina. Ka sinema io zavatra ataon'zareo hoe diovia ny tokotany Ingahy Rajoelina. Ingahy Rajoelina mihitsy ny tokony diovy satria izy mihitsy ny corrompu ary tsisy ministra asa averiko, tsisy ministra asa hiditra amin'ny raharaha mafana tahaka an'io raha tsy misy consigne avy any. Panao politika, mpamakafaka raharam-pirenena, manampahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena, mpanamory fiaramanidina sy teknisianina amin'ny sidina nabakabaka maro no samy nanio-hevitra hatramin'ny poan'ity raharaha ity fa sarotra ny enona fa tsy misy idirany Andry Rajoelina sy Tsay Christian ity raharaha ity. Tsy resaka fividianana fiaram-panjakana fa fiaramanidina misy 10 eto ny resaka. Loza ho an'i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ihany koa raha toka tsy malala ny fisian'io raharaha efa fantatra ambolana maro io ireo tompony andraikitra voalohany eto amin'ny firenena. Midika zany fa tsy voafeharaky ny tokony ho izy ny fitantanana eto amin'ny firenena. Ary na misy olon-dratsy tsy manao ny ataony aza, tsy tazan'ireo tompony andraikitra ireo sy ireo olona manodidina azy, izay inona fa manana fitaovana ary fomba sy tambazotra mpanangom-baovao eto sy roa. Profon'izany, ilay fanio-kevitry Tsay Christian izay nilaza fa voametsika ny mpanohitra de eniny, ainy sy fantany. Mpanao politika aza toy izany, maika fa zava-doza sy ambany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena toy izao. Ny olona nanao azy izay fantatry ny rehetra ihany koa fa olona efa nifanerasera tamin'ireo tompony andraikitra ambony eto amin'ny firenena ihany fa tsy olona hafa. Orinasa izay tsy anala mahitsy ny voalaza fa misy ny fitoerany ihany koa. Raha efa fantatra tany amin'ny volana aprily tany raha tara indrindra fa tsy nisy ny koropaka, sasaika tsy koropaka mihitsy hoy ny mpanara-baovao. Zay fa samalo zany eo amin'ny tantara ny hoe isy malagasy ny ofo frantsay no hitantana azy ao anatin'ilay sary mitranga amin'izao fotoana izao. De ny asa hoe anahoana ny fandehan'izy io fa ny fitondram-panjakana zany fa somary midododika manamafy an'izay hoe ho fiatrehan'izay any amin'ny fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folon'ny volana aogositra any tena hoe isy an'ilay fihaonana an-tambony zany eo amin'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana zay ao anatin'ireo firenena mandrafitra an'izy io ka asa hoe anahoana no ofiseho an'izay fa ny zavatra mitranga aloha zany de mila pasipasohana avokoa ny taomy amin'ny hoe mety singam-bolo mandavy mivosotra hoe sanatren'ny vava na hoe pitikafo mety hiteraka aia ao anatin'ity zavatra ity ka de mila fihezana asa anahoana fa de petsaka ihany koa nefa etsy an-dany le hoe raharaha izay mifamatotra sy mifanindran-dalana amin'izy io hoe fiona sadika fa mibetsaka reo hoe ohatrany mafapana ka sa hoe anahoana ny fisotran'izay anahoana ny hoe fifihezana ny reny ihany koa amin'ny lafiny anankiray. Miresaka an'izay sadek zay sarota tokoa ny tsy resahana izy io nga manitoka raha falimarana amin'izao fotoana izao ny fitorana ankehitriny zany de mametraka ho rehare mihitsy amin'ny hoe sambany no ampiatrano an'izany Madagasikara ampiatran'ny fivoriana ary zany dia napetraka zany ao anatin'le hoe fombiazan'ny diplomasia satarian'ny mpitondra ankehitriny Andry Rajoelina. Zay zany aloha zany no mandeha litania amin'izao fotoana izao. Ny zavatra tsy maintsy resahana mantsy ny tokony fahalamanana de hoe tsy tonga amina fotoana ho fampiatrano tsika efa tokony ampiatrana an'io tany amin'ny taona 10 sy 20 tany 10 sy 20 maromarina kokoa fa no zavatra nitranga teto tamin'ny 10 dia nembotra natao tady amin'ny firenena etsy ampitatsika eto zany zany ny fionana izany. Zavatra tsy maintsy resahana nefa de hoe melo ny siny fampiatranona ny fivoriana atapany toy io de tsy maintsy tany mpikambana aloha ianao zay aloha zany ka tsy azo aoditsy hita ny hoe nisy dia tanany mpitondra tao aloha na tonga ny Madagasikara ho mpikambana teo anivony sany sadek zany 20 taona lasa zay de io zany ezahana fenina na tsy lazaina mihitsy
fa raha ohatra zany amin'ny teny tsotra ilazana an'le izy ary toko raha fahalomanana dia hoe ohatrany hoe mpandova ihany inge zany le ankehitriny ohatran'ireny hoe mandray mamantamboniny satria raha tsy hampanatao anivony zany Madagasikara tsy ho ampiatrany mihitsy an'izany vondrony zany de mety hitendray hoe ka raha tsy teo ary le mpitondra teo aloha napidirana Madagasikara misy mpikambana teo mety nanao an'izany ny zavatra nitranga tamin'ny 7 tao anatin'ny tetezamita de mandiso an'izany satria tamin'izany fotoana zany ke de ndresahany ankamarony mpitondra kehitriny io fa inona moa ny Sadeky anaovana zao démonstration sy ny sisa betsaka ny fanatsatsona tamin'izany eny fa natonga tao anatin'ny fandaminana satria matotafa voaka ny ala zay napetraka ho lasitra ny atao hoe tondrozotra na feuille de route dia na manana tao anatin'izany ny vondrana Sadeky tsy tonga tamin'izao tsika raha tsy teo zany Sadeky zany rehetra zany tsy maintsy resahana matsy melohan'ny ataontsika hoe hidirantsika amin'le lafin-javatra mitranga tatoato zany zany ny toka raha fahalomanana de hoe misy fitohizany raha zany na matambonina ihany zany ny fitondrana ankehitriny ary raha ny tokony ho izy ary raha ohatra zany tena hoe mba misy amin'le hoe tena fahatongavan-tsaina sy ny sisy de mba hoe nanao fisorany io misaotra ny mpitondra teo aloha fa raha tsy vitsy zay atao hoe fametrahana fototra nataon'ny mpitondra teo aloha tsy ho tonga amin'izao zavatra zao ny mpitondra ankehitriny raha ohatra ka zay zany no ataontsika hoe mampireareve zany satsia lafin-javatra tsy maintsy resahana ihany koa mantsy ny toka raha fahalomanana de zao ny zavatra nitranga tato ato na fihetsika na fanapahan-kevitra na fiteny dia nametraka betsaka mihitsy le fitondrana ankehitriny zany ho amboniny zavatra rehetra ity fampiatranona ny lanonany ty resaka Sadeky ty na de teo ary re ataontsika hoe fahavoazana goavana zay nahanjo ny mpiray-firenena de eo zany reo loza zay nahafatesan'olona amin'ny lafiny ara-tsakafo Mahajanga, Tananarivo, Ambositra, Tomasina, Toliara sy ny toerana hafa teo ny lafiny ara-pahasalamana tany Kongo fotsiny tsy resahany ny ankoatran'izay zany hoe napetraky ny mpitondra ankehitriny ohatran'ny ny zana tsy tia tena le voambolana na namaivana satria raha tsy nisy ny ataontsika hoe angaredana nataon'ny olom-pirenena teny amin'ny fanehoan-kevitra samihafa na tamin'ny onjam-peo na tamin'ny fahitalavitra na tamin'ny tonitetambazotra sosialy tony tsy de nisy hetsika firy tena nataon'ny mpitondra nge miteny ianao hoe tsy te tena le voambolana fa tena zay le saran-tranga ka na maivanina satria ohatrany hoe atakalo tany anaty manjery mpanjakana mihitsy ary no hoe tsy marina zany tsao photosopy tena andeha lay tany Ambositra de hoe fa 13 volana jona nisy alay tranga fahafatesan'olona 14 volana jolay vao mitsotra hoe tena nisy ny botulisme zay efa namaivana zany ary tsy nisy toromarika ara-pahasalamana tena hoe natao mikasika ny fampisinana ara-tsakafo fa de reny samy miaro ny raviny tapaka teny fotsiny voaka malagasy. De zay mantsy zany le zavatra resahany hoe ny fihetsika, ny fiteny, ny fanapahan-kevitra, ny zavatra rehetra nitranga tao anatiny ny ataontsika hoe faraparan'ny volana jona sy ny volana jolay manontolo de hoe nanao focus zany nahafantoka tamin'ity resaka fa nisy ataontsika hoe fanamavanana zany an'le tranga misy teto amin'ny firenena de eo zany mahatonga saina sy mamperitreritra fatratra mihitsy amin'izao fotoana zao de nibetsaka reny zavatra nitranga de hoe niezahana hoe tonga zany le tena hoe pompier famonona afo samy endrika samihafa fampanginana amin'izay mety ho endriky ny foyer de tension zay lendresantsika tamin'ny herinandro iny hoe raha mety misy karazana mety pitikafo zay ampogna de tia niezahana foana niezahany mpitondra fanjakana zany nampanginana izy ary tonga de narangaranga teo ny afony hoe mandray fipetrany fanjakana manakorotana nisy fisamborana tany Toliara de sainga rehefa naneo hevitra ny rehetra nanao fampitandremana de navotsitra tsaingy natao pahan'ny fanarahamaso ny fitsarana zay olona tao anatin'ny reny zavatra reny isan'izany moa zany de le arabe vahiny zay mpitarika any atoko otrikafa teto Antananarivo mikasika an'ireny hoe gorododin'ny olona taty amin'ny fanehoan-kevitra de hoe ray volana mahery taty aorian'ny tranga teny Ambomalaza zay vao nisy le hoe olona tsisy andreo narary fa heverina fa ao anatin'le hoe tsy amolo-bolany moro-patana tao anatin'le fikarakarana an'le fety zay vao nisy an'le fandraisana fepetra le hoe nampidirina ponjavonjo maika zany sy ny sisa de nisy an'ity raha iny ty izy boinina sy ny sisy ty de niteraka fanehoan-kevitra
dia nisy aingana dia aingana tapoka anay zany tsiresahana moa zany betsaka hoe taiza marina ny tena hoe nysamborona sa na laina le olona namoahana dity fampisamborona satria ohatra ny aingana be tselatra ary namoahana taratasy manokana mihitsy ohatra n'ireny le hoe lettre d'amour reny zany misy tamina Cyprien hoe teny afaly ariva vita tafika hoe tranon'izany aiahena onisy azy de hoe zany mbola ao anaty zay le mahatonga an'le hoe misy fanadihadiana investigation zay zany le izy de tonga tao anatin'le lasa niteraka savorovoratra am'izao moa zany mikasika le fanehoan-kevitra nisy fanontaniana ataon'ny mpanao gazety an'le filohan'ny androm-panjakana ny anteny merandolona de lasa fandrirotra be zany izy am'izao fotoana zao de mahay volotratra le mpitondra ankehitriny raha ohatra ka fofoezina le izy ary tokony rafalimanana ny antony mantsy de zao manamaloka ny fampiatranon'ny Madagasikara an'ilay atao hoe fihaonana amin'ny tampon'ny Sadeka le zavatra mitranga iny ataontsika amin'ity faran'ity zany le hoe mpanao gazety zay nametraka fanontaniana tamin'le lehibe ny androm-panjakana le amin'ny hoe misy enquête parlementaire ve mikasika an'ity raharaha resaka le bohiny io zany de moa zany lasa le sinisisa de tonga ihany koa le atao hoe setry ny antsoratra fa tsy nijanona tamin'le ambava fa tena taratasy 3 pejy amin'ny teny frantsay gasy moa zay tena hoe izy ny antefahan'iny taratasy 3 pejy iny satria raha ohatra tena hoe mpanao gazety malagasy fanontaniana tamin'ny teny malagasy napetraka tamin'ny lehibe ny androm-panjakana faharoa malagasy de ngamba amin'ny teny malagasy no tsaratsara kokoa mba ny antefany zany nanaovana zany fanazavana zany fa tamin'ny teny frantsay moa zany le izy de azo ina tena de antefana ary reo ataontsika hoe andalana sy toko sasatsasany ao anatin'ilay fanazavana lava reny 3 pejy dia nampisafokan'ny mpanao gazety rehetra eny fa hatramin'ny olafitry ny mpanao gazety ary amin'ity an'ioty ary moa zany le amin'ity tapany marain'ity ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety de iakatsehatra amina haino manjery anankiray tsy miankina hitondra fanazavana misimisy kokoa zany mikasika le tranga misy isan'ny tranga zany nefa ny resasaka fanaovan-gazety ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety de isan'ny andry anankiray ao anatin'ny atao hoe demokrasia io de isan'ny zavatra anankiray tafiditra ary zay le manahirana be ao satria ao anatin'le fotoana ampiatranona n'ilay fihaonam-ben'ny Sadeka no mitranga ireny rehetrarehetra reny de eo zany ety sahirana mihitsy le fotoana ankehitriny zany mamono afo etsy de aty nefa misy zavatra mipotra aty anana tsy ezahana tena hoe ampanginina aty indray zavatra mitandritro de ny ministry ny serasera teo aloha moa zany zao ny miezaka hoe de ijoro mpanelanelana andaminy miantso fitoniana zao taratasy lava be ko mialatsiny amin'ny mampanao gazety ny tenenana hoe tsy tsara toerana nelanelana tsy tsara toerana izy ko anatin'ilay rafitra zay le izy ao anatin'le rafitra izy satria loholona izy zany ao anatin'le izy de hoe ijoro-panelanelana mba handaminana ny raharaha satria maninona satria tena ao anatin'le fotoana tongavan'ny vahiny eto no miseho zany zavatra rehetrarehetra zany fanoroitana ary mandratsendrika ary mbola pirofo ray ihany satria ny mpanao politika de efa nilaza nisy fandarana manokana tamin'ny fahitalavitra tsy miankina anankiray teto an-drenivohitra nilazany amin'ny hoe tsy voaja mihitsy le tondrozosa fandraisantsika tory tokony fahalamana le tsy voaja ny andininy maro tao anatin'le tondrozosa efa 4 taona ty arina efa 4 taona efa nanika ny 12 taona ty arina na avy tan'izany tsy voaja de mbola manampitrotraka reto zany mbola apirofo mitohaka amin'ny tenda ozy ny zoky berolimercia zay mbola apirofo mitohaka amin'ny tenda mikasika an'izay le hoe le fahalalana ny amin'ny lafiny resaka liberté na ny expression na réunion sinisisa zany ao anatin'le fotsiny hoe misy ny tontolon'ny fanaovan-gazety misy ministère pia misy ministre sy ny sisa tsy finiavana hoe anaky anazy ohatrany hoe mampalahelo tao anatin'ity tranga sy toezavatra ty tany anatin'le zanaky ny filoham-pirenena voatontonona sy misy manala baraka zany amin'ny resaka fiaramanidina no ohatrany hoe namaika sy tena napikorapaka n'ilay ministère sy ny ministra sy ny gouvernemanta fa ty ny ministra misahana serasera tsy efa tato omaly vao nahita an'iny hoe miandro fifampiresahana eo amin'ny antenimerandolona sy ny mpanao gazety tena ohatrany hoe tsy narary azy le izy le olombelona mpanao gazety ihany koa ohatrany mialatsiny tsy nainona
zay li satria lay fanambarana navoakan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina dia taoariny ny faneho-kevitry ny vadin'ny filohan'ny repoblika raha matony ala rajoelona nikasika ny hoe ohatrany mahatsiaro zany amin'ny mahareny normal be kosa aloha legitime amin'ny mahareny mba réaction zany hoe aza kitikitihana ny zanako aza pitsipidirina amin'ny zavatra tsisy hidirany ny zanako sintsy normal be legitime fa le ametrahany olona fanontaniana fotsiny hoe ninona na tonga ny ministeran'ny serasera tafiditra ao anatin'ly satria ny gouvernement ao anatin'ly izy hoe inona zany na sesika na anesika any ao amin'le mpitondra teny gouvernement taniditra ao anatin'ly izy ary tonga ino zany efa formule mahazatra le hoe fepetra sy ny sisa fa zao matsy tadidiko sara tamin'ny 2019 fa zay manko hoe tsy maintsy mba mampatsiahy ihany ianao zany tamin'ny 2019 dia namoaka communiqué mihitsy ny teo anivon'ny fiadidinan'ny république ny amin'ny hoe inona ny première dame any hoe vadiny filoham-pirenena dia tsy manana rafitra voatondro ny lalàna na lalam-panorenana eo amin'ny tanin'ny république ny Madagasikara tsy mitsaba ary voatonona amin'ny tsipitsipi tsy mitsabaka amin'izay fanapika tsy miditra tsy manana budget natokana ao amin'izany sy ntsisa ao anatin'le izy dia zao mbola tsaroana ihany tamin'ilay fanasana mpanao gazety ady hevitra tamin'ny takarivany 12 jolay taona 324 ny voan'le resaka 20 centimetatra ry toko Rafalimanina tamin'izay hoe ny antony nakana le hoe zo-pirenena frantsay dia noho ny fianarany zanany teo ange zany dia efa nanomboka ny raharaha faharoa tao anatin'nyity raharaha ry hoe fisiny le sidina amin'ny mampitoy any Dubai sy Antananarivo sy Mahia aty Seychelles dia hoe taona maro ireo minisitra mifandimby teo anivon'ny fitaterana sy ny fizahantany tsy nahavita le hoe nanao an'izany resaka hoe négociation zany fa amam-bolana efa-bolana mihitsy ary le izy ry toko Rafalimanina ny zanany dia tafiditra ary nisy ny sariny voaka reny matona avoaka dia nahazo fakatoavana inona le navoaka ny sariny zanaky ny filohan'ny république zay joro ao anatin'ny fanaovatry ny tao anatin'ny fifanarahana officiel natompona ndraiky tany amin'ireo compagnie ny Emirates sy ny ministra ary misahana ny fizahantany sy misahana ny fitaterana tao anatin'ny reny rehetra ary tsy indray mandeha fa natao anatin'ireo fivorina taty Madagasikara dia tazana teny hatrany hoe ka inona ary zany zay ny filoham-pirenena mivantana no resaka tery ivato hoe isorako ny zanako izay hoe nanamora ny ty raharaha ty zay lay saramitranga hoe ny asan'ny zanaka amin'ny filoham-pirenena hoe zany dia marcheur ao anatin'ny fitondram-panjakana amin'ny resaka hoe fifanarahana mikasika fiaramanidina dia mety zay no mahatonga lay tsaosy resaka ataon'ny olom-pirenena fa verina kely amin'ilay hoe gouvernemanta sy ny fiarovana tamin'ity lasa hoe mampiseho sy mampibaribar aloha zany le izy hoe mivadika hoe mifangaro lay afera-panjakana na ny hoe affaire d'état ny raha-panjakana sy ny afera-pianakaviana raha lay sarimitranga satria manana zofeno tsika zany manamafy hoe sanatria hoe manenjika ny zanaka filoham-pirenena fa manamafy hoe misy ny lalàna sy ny sisa afaka zay voatonotoana sy mahatsiaro hafa baraka afaka hoe nitory izy dia mampiasa ny hoe fahefana rehetrarehetra ny zony olona feno toana reo olona resahan'ireo fa tsy hoe ny gouvernemanta ny ministre ny serasera no tonga dia miditra tsehatra hoe tsy ekena ny fikitikitihana zanaka ny filoha tsy manana sata ao anaty ranony sata hoe fanendrena ho an'ireo olona reo anaty fanjakana raha nisy zavatra tena nandrasana voalohany tany ministera ny serasera dia teo anatin'le fandroitana teo amin'le hoe mpanao gazety sy lay filohan'le androm-panjakana teo zany nisy nandrasana voalohany olona raha nisy hoa raha nisy mety hoe fampatsahivana na fandaminana sy ny sisa fa lasa lavitra nefana lay raharaha zay elanelana anatin'le izy fa tia koa ny zavatra tsy tsaratsahivana ingery toko Rafalimanina amin'ny tranga ohatran'ity zany ny tantara teto Madagasikara atao anatin'ny 12 taona farany dia isan'ny io any isan'ny nafizao vorovoro ary niteraka ny fiafarana fitantanana tamin'ny taona 2010 ny hoe fidirana na fampidirana ny zanaky ny filoha ao anatin'ny tazatazana ao anatin'ny raharaha zany zay zany le izy faro ny raharaha fiaramanidina dia isan'ny raharaha isan'ny tafiditra tao anatin'ny niognana ny mpitondra teo aloha ihany koa zany le hoe fampifangaroana ny volan'ny sy ny volan'tsy ao anatin'ny raharaha fiaramanidina tadidiko tsara tamin'izay fotoan'izay le acquisition an'ny lay hoe Air Force One 2 tamin'ny taonandro
de isan'ny olana be tam'izay ary tafidinty de niatona tamin'ny famatsim-bola tamin'ireo mpiara-miamona ny FMI voatondro tam'izay 7 sy roarivo ny raharaha tam'izany fotoana fahatelo ny fikitikitiana amin'ny asa mifanaovan-gazety de isan'ny olana ihany koa nanamafy ny ataontsika hoe ny zavatra efa donaka tamin'ny taona 7 sy roarivo de vokatr'le raharaha tetsy mbodivona tamin'izao fotoana zany de ireo zavatra ireo zany manahirana sy mandindana mialoalo amin'ny fitondra ankehitriny de io zany izy mahatonga le azoko atsaina mihitsy ny toerana misy azy ireo zany amin'izao fotoana zao satria tranga efa nisy tranga efa niseho ary raha nahita ny toy ny tantara vokatra ireo rehetrarehetra ireo ary de miezaka daholo za zany ho azoko antoka mihitsy ry tokony fahalamanana fa ho ampitenenina daholo ivondrovondrana zavatra rehetrarehetra manomboka amin'ty ty amin'ny mety traiko ny mpanohana ny fitondrana na mety olom-boafidy io na olom-botendry io anao an'le hoe iny mpanokazety moa raha ny lojika san'ny tokony hoe sisy hoe mpanohatra na mpanohana zany fa ny zotran-dahatsoratra no mitondra azy mba atao anatin'ilay taratasy hoe mpanohatra ary le orinasa-gazety le mpanao gazety le tena taminy raharaha iny ao anaty orinasa-gazety lay sokajiana hoe momba ny fitondrana de iry zareo no manasokajy azy hoe avy amin'ny mpanohitra na alasolda ny mpanohitra tsaiky hoe ampifanadiadiana ampifanamarina-baovao ihany koa ve zareo zany koa matsy nisy an'ny olona hoe vaovao tsy marina fake news manakorotana fa ny zavatra tsy levin'ny olona ary tsy ny olona ihany fa na ny solo-tena-mbahoaka anisan'izany ny solom-bavim-bahoaka ny fanadina nitrikitrika fa maninona ny lazaina fa photoshop ny olona mamony ainy vokatry ny aretina tazomoka tany amin'ny distrika Nikongo ary nahatonga azy na nitrikitrika ny takina ny anasorana ny gouverneur ny faritra fitovonany io zany kely ohatry ny hoe rehefa zany ve zany mandeha de vitavita ho azy fa rehefa ty ambadika aty zany no miseho ny fanontaniana apetraky ny olona sy fivezivezin'ny korim-baovao dia miainga amin'le hoe tsisy mangarahara tsy mangarahara mihitsy le zavatra atao amin'izao fotoana zao zany de mahatonga ny olona amin'ity amin'izao fotoana zao ny amin'ity resaka teknôlôjia vaovao ty aingana be na misy vaovao afepenina de aingana be mihitsy ny fahitan'ny olona ny vaovao manoloana izy de ohatran'ireny zao hoe mety ohatry ho vakagana ihany fa fatapatatra io inona mahatonga satria nanao taratasy fanazavana lavalava ihany koa le ministra ny asorina tamin'ny toerana Ngia Valérie Ramonjavelo zany zay tao arinina miahana an'le hoe IST tsy mahazo mivoaka ny faritry Madagasikara izy tao arinina ny asorana azy de nanao taratasy fanazavana hoe tompoko tsy nisy ary tsy nampahafantarana ny filosin'ny prime ministre le zavatra natao ary dia zao fa izy koa anatin'io mbola miaro tena hoe tsy ivoaka ny marina tao anatin'ny fanarahan-dalàna daholo ny pitsopitsony nataoko de tsy fantatra zao zany izany mieloka ao anatin'ity raharaha ty miditra aloha le zavatra fanambarana matoto ve sa inona satria ny ministra milaza fa hoe tena ara-dalàna avokoa ny zavatra natao tsy nisy idiran'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre ilay filohana ary-panjakany tsy fantatry ny olona inona de va tamin'ny 7 sy 4 ary ilay olona voasambotra resiosio toa hoe ataoko an'izay aloha toa hoe tany an-tranona solom-bavim-bahoaka de zany lay zavatra mitranga de miodikodina arak'ilay tenin'ny vahiny kiboribory vetaveta ve ny raha ny zavatra mitranga eto zany ohatra ny tsy misy antenaina raha ny mpitondra ankehitriny hoe amoaka ny marina ao anatin'io fa de asa hoe anahoana lay endriky ny fanady adiana ataony zareo matanjaka ny bekitana sy ny sisa fa neto zany ohatra ny samy miaro ny rambony tsotapaka de manao sinema eo de samy laza tsy tompona andraikitra sy tsy tompona antoka de asa hoe anahoana naraka doka aloha tsika de toizana ve